Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika rehefa komalanatra tety sabotsy faraika ambin'ny folo ny volana janoary ity. Ny mofinaina volahatra antsika dia ny salamo fa iraika ambin'ny folo amby zato. Salamo fa iraika ambin'ny folo amby zato. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Haleloia! Hideran'i Jehovah mivoaka rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonana lehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah, ka diniany izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany, ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay ahatsiarovana ny fahagagana nataony izy, mianatra sy mamindra fo Jehovah. Nomeny hanina izay matahotra azy, tsarovany mandrakizay ny fanekeny, ny herin'ny asany nasehony tamin'ny olona, tamin'ny nanomezany azy ny lovan'ny tsentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana. Matoky avokoa ny didiny rehetra, mitoetra mafy mandrakizay doria ireny, fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an'ny olona izy, efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay izy, masina sy mahatahotra ny anarany. Fahatahoranan'i Jehovah no fiandaom-pahendrena, fahalalana tsara no anan'izay rehetra mankatoy izany, maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Iray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Isan'ny fototra amin'ny fotom-pampianarana protestanta ary afaka ny ataontsika hoe ny fiandrianan'Andriamanitra na ny fahefan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Andriamanitra manana fahefana feno. Andriamanitra manana fahefana feno amin'ny asan'ny tanany. Ao anatin'ilay asa soratra nosoratany Jean Calvin amin'ny hoe l'institution de la religion chrétienne. Ny famintinana azy moa any amin'ny kelikely kokoa ilay boky dia ilazany manao hoe ny olona mahay mankasitraka an'Andriamanitra sy ny olona manaiky ny fahalehibeazan'Andriamanitra, ny olona manaiky ny fiandrianan'Andriamanitra ho lehibe sy tsy haitoaina dia miteraka zavatra anankiroa amin'ny fiainan'ny olona mahay manome voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona izany. Zany hoe ny olona ozy rehefa mahay mankasitraka an'Andriamanitra, rehefa mahatsiaro manome voninahitra an'Andriamanitra dia misy voankazo anankiroa aterak'izay eo amin'ny fiainany. Izay mifanandrify amin'ity salamo fa iraika ambin'ny folo amby zato izany fampianarana Calvin zany. Voalohany dia izao izy lasa mitombo fankatoavana an'Andriamanitra izy. Rehefa mahatsapa ny fahalehibeazan'Andriamanitra sy manome voninahitra an'Andriamanitra isika dia mitombo ao anatintsika ny fankatoavana an'Andriamanitra. Zay no mahatonga an'ilay ety amin'ity andiny fahafolo tapany fagany amin'ilay salamo iraika ambin'ny folo amby zato hoe ny fahatahorana an'i Jehovah no fiantoham-pahendrena. Ary izay no asehon'ity salamo ity hoe ny olona arakaraky ny anajantsika, arakaraky ny anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra no hitombontsika amin'ny fankatoavana sy fanekenan'Andriamanitra. Zao mantsy ravako malala. Tsy hoe toetra voajanahary ao anatin'ny olona, nataontsika hoe voajanahary eo dia ilay amin'ilay maha olombelona. Tsy hoe ny toetra maha olombelona tsotra fotsiny dia mahay mankatoa an'Andriamanitra. Ny toetran'ny olombelona vokatry ny fahotana dia mitsipaka mandrakariva ny mahay fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Fa ny zavatra toy ny mandeha ho azy ao anatin'ny olona dia ny fanomezam-boninahitra ny tenany, ny fanandratana ny tenany. Zay mahatonga ny Baiboly ny tena manao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Zany hoe efa tsy ampianarina amin'ny olona intsony zany hoe fitiavana ny tena izany. Zavatra efa ananan'ny olona izany. Ary Paoly miteny manao hoe tsy misy olona tsy tia ny tenany izany. Satria zavatra toy ny voajanahary amin'ny tenintsika hoe voajanahary dia ilay maha olombelona ranofo, toy ny voajanahary ao anatin'ny olona ny hoe ny tenany, ny maha izy azy. Ary dia tsy tonga ho azy ao anatin'ny olona zany no hoe misaotra an'Andriamanitra, mankasitraka an'Andriamanitra. Ady be ary izy io indraindray, ady be mihitsy ao anatin'ny olona ny hoe hanaiky ny hoe ny sitrapon'Andriamanitra matoy izao azy. Matoy ny olona manaiky
ny fahalebiazan'Andriamanitra matoa ny olona manaiky ny hoe toy izao izy no nyherin'Andriamanitra de satria efa nifanena tam'lay fahalebiazan'Andriamanitra. Matonga Paoly ny teny manao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no toy izao any amin'ny Koritianina voalohany toko 10 toko farany dia efa nienjera teny ambony soavaly izy. Nahita ny voninahitr'Andriamanitra efa tsy nahita n'intiny antelony izy, efa nitantaniny izy. Zany hoe efa nantalo sekoly ny finoana be de be Paoly vo afaka nyteny hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao tsy tenenina feteneniny zany, mazava ho azy tenin'Andriamanitra azony oratra tenenina, fa izao tenin'olona efa nandalo fizaham-toetra mamay, tenin'olona efa nahatsiaro ny fahalebiazan'Andriamanitra, tenin'olona efa nahatsiaro hoe ka iny zavatra rehetoko amiko tsinitsinina satria avy amin'Andriamanitra. Atria mahatonga ny Calvin manazava manao hoe ny olona zay manome voninahitra an'Andriamanitra, ny olona zay misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra dia ny olona mitombo fanekena, mitombo fankatoavana an'Andriamanitra. Ny fitombontsika amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra dia ateraky ny fanomezam-boninahitra Andriamanitra. Zay mahatsara ny fiderana, zay mahatsara ny hoe ny fiderana. Jereo tsara fa rehefa manomboka amin'ny fotoam-pavahana isika de zao manomboka mandrakariva amin'ny fiderana, manomboka mandrakariva amin'ny fankalazana an'Andriamanitra satria ao anatiny arakaraky ny hankalazantsika an'Andriamanitra no iasan'ny fanan'Andriamanitra ato anatintsika ka mahatonga ato anatintsika ny fanahin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Zay mahatonga ny hoe ao arinan'ny fideranan'Andriamanitra de ambara ny sitrapon'Andriamanitra mba ho ankatoavina. Mifamatotra zany ny fanomezam-boninahitran'Andriamanitra sy ny fankatoavana an'Andriamanitra. Atray mamary no teolojia ny Calvin hoe tsy mahay mankatoa an'Andriamanitra fotsiny zany ianao, tsy tonga ho azy ao anatiny fotsiny ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra, ny fanekena ho irahan'Andriamanitra, fanekena ny hanazan'Andriamanitra, tsy tonga ho azy ao anatinao raha tsy mihira sy manome voninahitra ny fahalebiazan'Andriamanitra ianao. Fa ny faharoa ihany Calvin ao anatin'ny boky hoe Institution de la religion chrétienne ny résumé moa na ny famotilana azy any amin'ny takela fahavalo amby enimpolo de izy manao hoe ny faharoa izy de izao lasa mitombo fitahina, mitombo fitahina sy fiarovana eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ny olona rehefa manaiky izy mankatoa an'Andriamanitra. Zany hoe io teneniny io iny Salamy 120 manao hoe nomeny anina izay matahotra azy, tjarova mandrakizay ny fanekeny. Zany hoe rehefa manome voninahitra an'Andriamanitra isika, mametraka an'Andriamanitra ho tompony zao rehetra zao, manaja azy de zao lasa mahatsiaro ho eo ambany fiarovany, eo ambany fitahiny. Ataonao ahoana tokoa moa no anaiky eo ambany fitahin'Andriamanitra raha tsy manaiky ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny fiandrianan'Andriamanitra ianao de io mpanao salamy hoe nomeny hanina izay matahotra azy. Tonga fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra ny fanekena eo ambany fiarovan'Andriamanitra rehefa manome voninahitra an'Andriamanitra. Zay engeny mahatonga ny teolojia amin'ny Paoly manao hoe zao fotsiny noho izy misaora amin'ny zavatra rehetra. Zay ny mamitina ny hoe manaiky ny fiandrianan'Andriamanitra, ny mamitina ny hoe manaiky ny fiandrianan'Andriamanitra, mamitina ny manaiky ny fahalebiazan'Andriamanitra. De le tenin'ny Paoly hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Fa rehefa misaora amin'ny zavatra rehetra ianao de izao misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ianao de izao mahatsiaro eo ambany fiarovan'Andriamanitra, eo ambany fitahin'Andriamanitra. Ravako zava-dehibe arany hoe fiainana feno fisaorana an'Andriamanitra. Davida amin'ny salamo dia ivony salaminy ny fisaorana an'Andriamanitra. Ivony salamo ny fideranan'Andriamanitra. Hitantsika mihitsy ny salamo 300, 400, 10, 10, 90, 500 sy ny sisa rehetra dia midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Ary dia izay koa no tokony toetra antsika kristianina mifarany tiany herinandro. Mangataka ranonorana sahazintsika amin'Andriamanitra mbola tsy nahazo valimbavaka, fa minotsika fa azo valimbavaka, fa misaotra amin'ny zavatra rehetra, ary ny zavatra rehetra koa ekentsika fa miara-miasa azy soa, mangataka tsika fahasalamana amin'Andriamanitra. Misy mahazo valimbavaka, misy mbola miandry.
ny fotoanan'Andriamanitra manana ny fotoanan'Andriamanitra nke souverain ozy izy Calvin zany Andriamanitra ho Davida manao hoe mahana ny fahefana amin'ny zava-boary ny Andriamanitra, tsy Andriamanitra izy laha voafetra ny heriny. No zany dia eo ny fanomezantsika voninahitra sy ny fanekentsika ny tantanin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika de mahatonga antsika manana finoana ka manaiky eo ambany fahasoavan'ny tompo, manaiky eo ambany fiarovan'ny tompo. De ho marina amintsika toy ny teny toy manao hoe nomeny hanina izay matahotra azy. Rehefa miteny hanina tsy ny sakafo ihany io fa zay rehetra ilaina amin'ny fiainana, na ny fitafiana io, fahasalamana io, na inona izay ilainao dia omen'Andriamanitra anao satria anao manome voninahitra azy. Ny afako ity salamy fahatraika ambin'ny folo amby zato ary ao anatiny zany tenin'ny Calvin zany manao hoe manome voninahitra an'Andriamanitra de manjary mahita ny mitombo fankatoavana an'Andriamanitra, mitombo fanajaran'Andriamanitra, ny manome voninahitra an'Andriamanitra, manaiky ny dera an'Andriamanitra de zao manjary eo ambany fiarovanaandriamanitra. De ity salamy fahatraika ambin'ny folo amby zato ty ary de manome hevitra atsika roa lehibe. Ny voalohany de zao miorena amin'ny finoana an'Andriamanitra. Na inona de miorena amin'ny finoana, miteraha amin'ny finoana sy ny fifaliana an'Andriamanitra. Ny mahampanompon'Andriamanitra atsika ty afaka malala dia ny fametrahantsika fitokisana amin'Andriamanitra, na mora na sarotra. Farana ny herinandro manahoana ny finoanao, niorina tamin'i Jesosy ve sa tsy niorina tamin'i Jesosy, fa miorena amin'ny finoana, na mora na sarotra. Fa ny faharoa zay aseho ny tesirany fahatraika ambin'ny folo amby zato ty, tsy hoe miorina amin'ny finoana ihany fa izao koa miorena amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, miorena amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Na inona setrainy de mitiavo mandrakariva Andriamanitra. Tiavintsika ny Andriamanitsika satria fantatsika fa mahafantatra zay mahasoa atsika izy. Tiavintsika ny Andriamanitsika satria na de tsy mangataka akory ary tsika de fantatr'Andriamanitra amin'ny fotoana sasany izay tokony ho atsika. Hoy izy ao amin'ny toko fafito tenin'i Jesosy io, nareo mitadiava de mahita, dondony de ho voany. Mazava ho azy io, ianareo na raha tsy ara mahalala ny mezava-tsoa ny zanakareo, tsy mankava aza ndrareo zay any an-danitra. No zany de so revako malala miorena amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Mifarany ty ny herinandro, inona no afatry ny mpanao salamo aminao eto? Niterahan'Andriamanitra, aza manome tsiny an'Andriamanitra mihitsy na inona lalovanao. Aza latsaka ao anatin'ny fitoran'Andriamanitra hoe to tsy azoko zany fitondranao zany Andriamanitra. Aza latsaka ao anatin'ny fametraha-panontaniana akory manao hoe misy fenao sa tsisy Andriamanitra fa nao amin'ny fiainako de tahako sao. Eny tokoa azonao tolo miresaka an'izany amin'Andriamanitra. Saingy zao aza latsaka ao anatin'ny fitsaran'Andriamanitra fa aoka hilatsaka ao anatin'ny fahatokina ny fitiavan'Andriamanitra. Ary ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao anefa de zao ny finoana azy. Ary finoana io tsy miasa raha mbola miankina amin'ny herin'ny tenantsika isika, raha mbola mieritreritsika hoe vitatsika ny zavatra rehetra, raha mbola mieritreritsika hoe haitsika ny zavatra rehetra, raha mbola mieritreritsika hoe sy io haiko rangaha, io vitako rangaha, io ve tsy ho haiko, de zao tsy mbola miasa amin'ny finoana. Fa amin'ny fotoana ibaboana atren'Andriamanitra aminao hoe za Andriamanitra tsy vitako tsony, reraka fe apetraka ho ampelantananao ny zavatra rehetra. Am'izay fotoan'izay miasa ny finoana. Satria ny mpanao salamo eto manao hoe mitoetra mandrakizay doriny fanekena nataon'Andriamanitra, manatitra fanavotana ho an'ny olona izy, ary ny fanekena nataon'Andriamanitra amitsika fanekena mandrakizay. No zany tsy amin'ny zavatra bitika kely mety lalovanao vetivety io no anarian'Andriamanitra anao, fa mahatoky ny faneken'Andriamanitra fa miorena amin'ny finoana de miorena amin'ny fitiavana azy. Lavaka isika tompo am'soranao zay nohony amin'ny fotoamanao anay am'izao herinandro mifahana izao amme voninahitra anao. Fa izay manome voninahitra anao dia mitombo fankatoavana, mitombo amin'ny finoana, mitombo amin'ny fifaliana ao aminao. Manafatra anay koa anao am'izao farany herinandronao fa zay mahay manome voninahitra sy manaiky ny fahalebiazanao de fokisanao soa eo ambany fiarovanao sy fitahinao. Tompo, inona moa ny irinay, ny fanananay anao ao am-po? Inona ny mahavory anay raha mananao am-ponao zahay? Ianao ny mpiandry tsara, tsy mananjava mahory zay rehetra miaraka aminao,
mampandry anay amin'ny ay maitso ianao. No zany tompo de mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao hatrany. Misaotra amin'ny am'izay sonomenao anay tamin'ity herinandro divy ity. Misaotra ny amin'ny fitahina, misaotra ny amin'ny fahasalamana, misaotra ny amin'ny soa izay natosako ao amin'ny fiainanay tamin'ity herinandro ity. De taio ara-herinandro vao raha-bitro sahady anjakan'ny fitiavanao. Aoka tompo aisotranao zahay, ayakasitraka anao amin'ny zavatra rehetra. De taio nitokantrano tsirairay mpanaraka zao mofomamy zao Jesoa, taio hoe ireo miasa me fanambinana, taio hoe ny mianatra sondroty amin'ny fahendrena, taio hoe ireo manompo anao amin'ny asa fanompona ao anivon'ny fiangonana sy ny tany amamonina, ataovy mahita fiteo imasonao Andriamanitra, miarova ny isa-tokantrano ianao, ary dia aoka ny fahazavan'ny tavanao Andriamanitra anjaka amin'ny isam-batan'olona amin'ny alalan'i Jesosy zanakao. De mametraka ny fiainanao ambany fitahinao zay jereo ny tanindrazanay. Tompo jereo amin'ny famindramponao, jereo ireo tantsaha mitebiteby, jereo ireo tantsaha izay miandry orana, jereo amin'ny famindramponao izy ireny. Arovy amin'ny loza ny firenenay. Ary zahay tompo, ataovy matoky fa ny Andriamanitray tsy manary anay, azonay ianterana fotoana rehetra, mahatoky sy marina. Misaotra Jesoa. Amen.